diso adresy? Ie, diso ilay adresy nomenao. Sody mba hainao koa ara mifetsifetsy eo e. Ry namany mamazelany nangalako an'iny adresy iny. Fa hoe toerana fiafianam-pikamba amin'ny Masobe Tsimahita rehefa misy olana. Dia diso zany ilay izy fa hatramy misy matotoa ary ilay iziko. Matotoa? Ie, sa tsy mihin'ny fisiny ireny ny devoly? Tsy zany ka. Dia inona ny zavatra nitranga? Dia nisy ny antso aho, tsy fantatra taiza nazahoan'ny numero ako fa ny feoany ary novainy. Tsy mahagaga zany. Dia io olona ikay aho nakakeriny andriana. Dia nanao ndrina? Tsy naninona izy ka, tsy noho ianao aloha e. Ahoana zao ilay SMS nalefako? Tsy navoray an'izany aho. Na ilay antso ary tsy voaray ako koa. Efa lavabe ny tanan'ilay Masobe Tsimahita. Dia iza ilay olona ny antso? Tsy fantatro. Inona ny tanjony nakandriana? Nasainy nitady lakile an'ilay trano ary izay fa vao hita tao. Tsy azoko mihitsy. Aika ilay trano misy matotoa. Dia maty daholo ilay olona rehetra izay efa mipetraka tao. Misy angatra tezitra reny ve zany? Tsy haiko, angamba. Tsy nikitihan'ny lisany nefa izy a? Tanteraka nikitika azy dia nanjavona ilay angatra. Saika hikitika ny Joro iny izy no kitihako fa ahoana? Inona ny dikan'izany? Marina zany ilay izy. Dia ahoana ary zany? Inona ny marina? Misy faminaniana ianantsy. Asmode, inona ho amin'ny marina? Mety tsy maintsy ho teneniko ihany. Inona ny tsy maintsy tenenina? Asmode ho afa misy inona? Lisany ve le boky hoe l'art de la guerre nosoratan'ny Sun Tzu. Efa enkeniko tany am-pianarana ihany izay. Za koa, fa inona ny idiran'izany? Mety diso za tamin'ny voalohany fa misy lalana ao anatin'izay boky izay a. Hoe mila ampiresina ny sain'ny olona andeha hiady. Dia mila manana fifanajana zany ny olona miaraka hiady. Mila engagé ny lisany amin'ity asa dia izay ny antony tsy maintsy hitenenako. Hiteninona? Matoa nidin'ilay olona ny antso ny lisany tao anatin'ilay trano lisany a. Dia misy zavatra tiany ho fantatra. Inona ny tiany ho fantatra? Hoe fetsy ve izay sa hoe Raha izany aloha dia veritsika fa lakile miantona fotsiny eo ary tsy hitan'ny tanterakako. Izay indray alahy, efa hoe nikropaka ho azy za dia tsy hitako ilay lakile. Tsy izany. Tiany ho fantatra hoe tena marina tokoa ve ilay lazain'ilay faminaniana. Faminaniana? Faminaniana inona? Fa inona izany resaka izany? Noverinay hoe miasa ho anao izay dia omenao an'izay tokony anay. Dia ao anatin'izany a, mitady an'izay namonany landy. Asmode, toa tsy miteny ianao e? Taloha efa ela be nisy ato teo amina mpanjaka iray sy lehilahy iray. Zany ato izany dia noho fitiavana vehivavy iray atao hoe Ravolahanta. Ity vehivavy ity izay mifidy an'ilay lehilahy olo tiany. Noho izany, tezitra ny mpanjaka ka namoaka dito fa nizaniza mahafantany ny raben'omby ilay lehilahy dia mahazo izay tiany rehetra. Mahery dia mahery nefa raha lehilahy ka nizanizana rehefa ny mpanjaka dia resiny avokoa. Tao anatin'izay nefa nisy mpanao fanafody mahery ny teny tamin'ny mpanjaka fa afaka maka ny raben'omby izy. Raha manaiky izy hanome sorona an'ilay Andriamanitra ivavahany. Olona 200 ao amin'ny fanjakana. Nentin'ny fitiavana sy ny fitiavan-tena ity mpanjaka ka nanaiky. Ary dia azo raben'omby ary tapaka fa hanao sorona araka ny nampananteneny ny mpanjaka. Rehefa vita izany sorona izany dia hamoana ny raben'omby manokana ny mpanjaka. Nisy mpamosavy iray naman'ilay mpanao fanafody amin'ny mpanjaka nefa lasa namany raben'omby. Nilaza izy fa raha manao sorona ny mpanjaka dia hisy loza azo ny fanjakana. Mafy loloatra nefa ity mpanjaka ka nanao an'izany sorona izany ihany. Vao vita nefa ilay sorona dia nisy Andriamanitra iray izay vavahan'ilay mpanao fanafody ataony Zanahary. Nivoaka tany amin'izay nisy azy tany ary nanomboka namono olona maro izy tamin'izany. Tao anatin'izany nefa ny atamin'ny raben'omby ka navoa azy ary dia nitsoaka ity Zanahary. Nanamafy ity mpamosavy naman'ny raben'omby fa izy sy ny taranany no hamono an'io Zanahary io. Amono na tsy haiko izay mitranga raha vao tsatoko ilay ifoka izy. Izay aloha nolazain'ilay faminaniana.
tsara be le angano fa inona ny idiranay amin'izany. Raha be ny omby izany ve tsy le namony tena tao amin'ny lakitritriva? Ie, fa izany tantara navadika fa ny tena tantara hafa mihitsy. Tena resaka anganana izany rasy mode. Inona ny idiranay amin'izany? Zay mba ny te hamerina ny sipany sy te hanan-karena fotsiny. Hita ho aho. Efa nataoko tanaty diary daholo ny ampahany amin'izany tantaraiko izany. Nefa miova ny tantara ka tsy maintsy milaza ny marina raha sanatria mata dia enolisany ilay tantara. Poetika sy mampalahelo tsara. Aza vao anay rangaha. Inona ny idiranay amin'izany angano izany? Raha io faminana iny dia teraka lakosy ilay taranaka rabe ny omby hamonan'ilay Sanahary. Dia nisy lehilahy iray izay nafeonan'io EP13 nalaiko namana izy tamin'izany mba hamonan'ilay Sanahary. Nahita an'ilay ifoka nefa izahay ka voan'ny mosavy izy tamin'ny fandraisana an'ilay izy. Nataon'ilay Sanahary io nananasipa ny filolahy ka nitoejazy izy tamin'izany. Niteraka izy dia nanarany nataon'ilay vehivavy hoe Tanteraka. Zay ary le niteneniko an'ilay Tanteraka fa fetsifetsy ho an'ny devoly. Fa tsy angano ve izany e? Nentsy ny teny tampoka an'izany mihitsy. Fantako ny ren'lahy fiarovana an'lany tsy lazan'ny marina. Fa mbola mikaonty foana ve le fifanarahana? Mety foana iny fa aza matahotra lahy. Ahoana zany ny afantaranao hoe tena Tanteraka tokoa le izy fa tsy hoe Tanteraka hafa tany? Fantatro ny ren'lahy Tanteraka. Raiko ve zany le maty nikitika an'le ifoka? Olona tena tsara fanahy ny ren'lahy. Ny anambady any anoko ihany no tao an-tsainy tamin'izany. Ahoana ny nampifanandrify an'izany zavatra rehetrarehetra izany? Izany Sanahary izany, ianao, za, landy, Joro. Andraso fa tantaraiko fohifohy fa aza mikoropaka fa aza vaiko daholo e. Hiteny zava-dozy asy mode io. Andraso aloha inona dia manapa-kevitra avy eo. Ilay Zanahary efa teto Madagasikara foana raha ny tantara efa henoko. Tsy haiko izy na aviaiza ary tsy haiko koa izy na inona fa izy no enjany eto. Tsy haiko na naninona na ahoana fa nisy namaritra sy nanidy izy dia ilay mpanao fanafodin'ny mpanjaka io no namahazy tamin'ny alalan'ilay sorana nataon'ilay mpanjaka. Dadan'ny lahy taranaka raben'ny omby dia lahy koa mazava ho azy. Ialany lazain'ilay faminaniana fa hamonan'ny Sanahary. Ary landy, ilay fanarahantsika ahoana no nahatonga an'izany? Raha misy ilay mpampiasa ny lisany nasaiko nandroka ny lisany. Zay mihitsy le fanapoziko hoe zay ve miasa tsara dia voaroaka tampoka teo. Zao hoe lahy efa ho lasa mpanan-karena. Sady tian'ilay koa ilay ataon'ny lisany. Fa maninona ialany tsy miteny? Ay, azoko. Tian'ilay kay ilay zavatra ataontsika. Sady tsy alahy ve ny te hiala tao amin'ilay orinasa iny? Nila tosika kely fotsiny izany tsika. Dia le resaka fiantsoana devoly iny tena marina? Izao iny nanome azy iny. Dia tena marina ilay fiantsoana ka. Ito azao. Tena nahodikody ny asy mode mihitsy ilay tiantsika mitsamina. Fa mbola mety ilay kontratsika. Marina daholo ireny ka. Mila na lisany aho dia izao koa mila ny lisany. Miala tsiny raha nanodikodina kely ny lisany fa nakoatran'izay marina daholo. Hoe Tanteraka ny tokony hamonan'ny Sanahary. Manaiky fotsiny aho satria tsy te hihemitra intsony. Fa rehefa vity ty dia tsy ao anatiny intsony aho. Mazava izay a? Mazava izany e. Raha izao marina izany ny voafidy hamonan'izany Sanahary izany. Dia ahoana raha tsy vitako izany? Inona no mitranga? Izy izany nanao izay tiany eto Madagasikara miaraka amin'ireo olona ao anatin'ny Masobe Tsimahita. Ohatran'izany tantara lisan'izany no mitranga raha olona iray mihetsika. Vita ny nakandriana. Ka hoana rehefa olona be da be? Tsy izy safiditsika izany fa tsy maintsy atao e. Fa misy fanontaniana kely manitihitika anazy ay. Hoe ahoana? Inona moa izany no tena olanao amin'ilay Sanahary? Za aloha tsy mino hoe hanavitra ny olona eto Madagasikara ny rahanao anay anao an'izany e. Eny, ka ny tanana devoly fa tsy anazy. Dia novonoany daholo koa ny namako rehetra. Tsy tena hoe namako daholo moa izany fa vitsy izy izay eto. Dia nakoatran'izay koa matahotra azy ianao? Azo lazaina. Ay! Zay ilay natahoranao tamin'izay sy mira lohany andeha ho any amin'ny 1975 iny? Mbola misy zavatra atahorany asy mode zany dia ialahy nefa ny Jesosy hanavitra azy. Filaza masaka izany e. Rehefa manana an'ilay ifoka elahy dia ilao azy amin'ny mamono azy.
Efa ao anatin'ny lahy zany. Mila jereko daholo fotsiny izay mety ho fandrika rehetra. Dia ahoana zany amin'ny momba ny landy? Zanahary zany namono any landy? Ie, teo mihitsy ato amin'izay. Tsy nasananao ininona fa nitsoka ary ny nataoko. Mahita fikamerenana ny landy fa aza matahotra lahy. Fa tsy nahita fika ianao teo aloha. Da ny lahy zany fa fetsy be ho any dia voly. Mahita fa aza matahotra lahy. Zay daholo nanekeko an'izao. Fa raha sanatria tsisy an'izay dia tsy fantatro izay anjoana. Vonozy Zanahary dia averiko landy. Raikitra ary. Inona ary ny ataontsika izao e? Efa fantatra daholo zany. Dia resaka fitiavana vehivavy amin'ny mpanjaka zany na tonga an'izao? Nareo olombelona reto mihitsy no manimba an'izay zavatra hitanareo rehetra. Ha. Dia voly ve no miteny an'izany? Tsara daholo zany rehetra zany. Iasy mode anao ny vengeance-ny tanteraka na tanteraka amin'ny faminaniana sy amerina ny landy. Dia za zany manan-karena. Fa tsy mahavaly ny fanontaniantsika rehetra zany. Aiza mira dia aiza le ifoka. Fa raha ny fahazoko azy mantsy dia mila an'izay ifoka izay tsika izay vao mahafaty an'io Zanahary io. Sady efa manomboka leo be fitapitaka mira le. Tsy maintsy azontsika le ifoka zany aloha. Misy olona iray izay mety malala misy amin'ny mira. Andraso fahatsoka izy dia miverina eo avy eo. Mandra-piveriko aloha dia aza manao in'iny lisa fa indraso aho. Efa mafana ty raha ty. Efa miditra akaiko amin'ny Masobe Tsimahita. Ohatran'ny mahazatra zany e. Tsy misy resabe fa rehefa zay dia zay. Ndao. Dia anao inona fotsiny zany tsika mandra-piveriny asy? Ndao hijery film rangahy. Lasa lesy ny saiko amin'izany zavatra rehetra zany. Za koa ary lesy le. Ninonina ve zany nataontsika dia tsy maintsy hoe nefara ohatran'izao tsika. Elahy moa zany fa za... Tsika ka. Angana izy dikan'izao raha tsy eo elahy. Za tsy dia tena ilaina fa elahy ny lazain'izany faminaniana izany. Ka mety tsy vitako zany raha tsy miaraka amin'lahy. Ndao fa ataontsika mahita izany Zanahary be traketraka izany e. Efa tsy androko lesy ny avy tan'izao rehetrarehetra izao le. Ary za? Fa izy zany? Tena tsy haiko olo ty e. Ndana hoe jereo fa za akabasy. Ndana ary. Izy zany? Polisy, sokafo. Polisy io ny. Afeno any mibasa ny lahy iny. Fa inona ny atao amin'ny polisy aty? Tsy haiko fa aleo sokafana ihany aloha e. Tsika ngamona anao ratsy. Ahoana izy izay tompoko? Ato ve raha teo tanteraka no mipetraka? Eny tompoko. Izao ny tanteraka tompoko. Raha teo tanteraka noho ny fiampangananao araka ity taratasy ity dia anaty adianao ny polisy amin'ny famonoana ny landy. Ah? Za mihitsy ve voasoratra ao? Somba diso adresy nareo? Any amin'ny komisariat tsika amin'ny resaka e. Toa dia manaraka anahy ianao izay dia izao. Ndana fotsiny aloha fa hitady vahaolana izay e. Misy tsy mazava izao. Aiza moa ny hitondranareo azy? Izy rery mandeha fa mbola tsisy mahazo mamanga izy. Aiza ny hitondranareo anahy? Aiza ho any hitondranareo anahy? Mangina ianao e, manaraka fotsiny ny ataonao eo. Tsy dia malala zavatra betsaka momba amin'ny polisy aho. Fa sura kosa fa tsy aty angamba makany amin'ny komisariat. Mangina e! Fa izy ianao e. Le zalahy ty tena be resaka mihitsy. Aiza lahy tsy anelingelina olona ambony. Iza ny nandefanao? Mandefa saleo lahy Masobe Tsimahita e. Iasy mode? Ahoana? Mbola sahirana kely aho elany andro teo. Nisy polisy nakany tanteraka tato an-trano tato. Polisy? Polisy iza? Hoe voapanga tamin'ny fahafatesan'ny landy hono izy. Dia efa tany amin'ny komisariat elahy? Eo indrindra ny olana.
tsy any amin'ny komisaria hony izy. Nanontaniako daholo ny komisaria rehetrarehetra fa tsy misy an'izany fitoriany izany hony any. Nakaiza teo fotsiny zany izy. Zay ilay Masobe Tsimahita. Na polisy ary miara-miasa aminy. Tsy hitako izay atao. Ny hevitra hoe fanajana ny lalana ny tena vahaolana. Aika Masobe Tsimahita ny tena amboniny ao. Andraso fa manana namanao amin'ny Masobe Tsimahita ao dia atsoka izy raha naheno zavatra. Ary ihany ianary fa tsy hay mihitsy inge izay ataon'ilay olona any. Vetivety. Inona ny ataontsika ty amin'ny alamaizina ty? Aty ny toerana tena tiako. Tantarako tantara kely lahy. Nisy bandy kely zay tamin'izay mbola kely a. Adalainy namany foana izy. Indray andro nefa netiny taty ilay namany mba hoe hilalao. Tsy hain'izy ireo fa misy zavatra miafina ao anatin'ity aly ity. Inona izany? Amboty ve? Raha araka ny eritreritra ny gasy dia kely petratra zareo. Ohatriny alika kely fa somary matanjaka be fotsiny. Tiany zareo manenjika sakafo hoany dia tsy hoany rano. Fa maninona ny tsy vononao amin'izao fotsiny? Raha araka ny resaka mandeha dia tsy azo vonon'olona tsotra lahy, fa izy ihany no afaka mamono an'lahy. Sady sakafo hoany namako ve ary iny? Ahoana ny alalanao ary fa ho faty raha tafidy trano fa tsy tafavoaka? Tsy mbola misy olona mivoaka velona izany lesy niditra tao amin'ity aly ity e. Vitsy ny samaka ty. Ary ndana amin'izay miditra trano fa tsy. Raha miverina eo lahy dia tifiriko a. Ho tifirina say ady amin'ny kely betratra. Aleo rangaza hampiasa ny sanjilako a. Miditra ny anaty alana dia mitsoaka avy eo. Dia mampamangy any amin'ny landy any e. Basy ty atanako ty a. Na ho faty ary a, marina tsy mba maty. Jereo tsara re lahy, dia indray ny lahy koa. Mbola hifankahitsika. Dana amin'izay fa ela be zany e. Raha araka ny filazan'ilay olona dia mety izany polisy hoe mpanadio izany nakany tanteraka. Ary matetika ny tena tiany a, makany amin'izany aly izany mamono olona nalainy. Alaiza? Andraso fa nalefan'ilay olona GPS ato. Rehefa hitanao misy anazy dia ataovy mifanody ihany tsika. Ndao azy. Inona izany feo zany? Amboty ve? Ohatrany hoe toerana feno kely betratra hono ty toerany ty. Kely betratra? Olona kely dia betratra? Resaka mandeha zany fa ny kely betratra biby ohatrany fosa kely zany. Ohatrany alika kely zany fa betratra fotsiny izy. Ay ve! Zay avao nalala an'izany fa everiko hoe olona fohy kely dia ohatrany kalanoro dia betratra be fotsiny e. Tanteraka! Fahany tsara mihitsy mibasa ny lafa ilayntsika iny. Efa vonona. Zany misy olona mihazakazaka. Tanteraka! Tandremo fa raha mahavoakaikitra ny lana dia kely fotsiny ary le kely betratra dia misy pozina. Mahafaty ao anatin'ny 10 minitra. Fa maninona tsy izany ny tenenina voalohany? Tsy dia ampitahoatra ny lahy fa tanteraka miteny hoe somary saritahoatra hono lahy. Inona? Le ry ny tena saritahoatrako. Tsy maninona izany fa rehefa hitantsika le ry dia alaiko lisany dia mifanototsika. Tsy olana loatra izany e. Tanteraka! Joro! Joro a! Zany le ry zany. Miara-miasa amin'ny Masobe Tsimahita kely polisy. Misy kely betratra manenjika ao aorianao. Yas, ndao amin'izay. Miezaka mihitsy fa tsy afaka manjavana. Le dia tsy maintsy mivoaka ny aly ity zany vao afaka manjavana. Za koa ary gaga mihitsy. Le dia ndao zany hiazakazakako. Tena be dia be mihitsy le kely betratra. Mitifira foana ihany aloha.
Kely sisa dia tonga ivelan'ilay ala. Be dia be mihitsy ilay kely be tratra nefa mibala ary lany. Ny akoho ary. Nao fa efa hitsy ilay mivoaka ny ala. Hoaizy lisana. Aza mihetsika mahery tsova vetivety ny amin'ny loko an'ny lisana eo a. Raha tsy tila ho faty tanteraka ry Asomode dia aza mihetsika. Manataona ny azy moramora. Asa. Isa. Aiza mipitsipitsika eo lisana e. Efa kaiky ny alika keliko. 3. Hey! Voaka velona tamin'iny antsika. Efa saika ratsy iny a. Injana ilay constipé teo. Tanteraka. Joro, fa misy inona? Voatifitra tamin'ilay tsika mifanody teo. Andraso fa entina any amin'ny hôpitaly lahy. Asomode, hoentana amin'ny hôpitaly tsika. Tany. Asomode, hoentana amin'ny hôpitaly ho a. Efa tsy afitra tsony io. Tena teo amin'ny kibony mihitsy ilay bala. Joro a. Joro. Mamangy amin'ny fahoriana tanteraka. Haiko ny fitiavanao any Joro. Tena dalako daholo zao. Za no nitarika ny Joro anao an'izao rehetra zao. Tsy misy dikany intsony ny famerinanao an'izany fa arak'izany teninao izany dia tsy maintsy ho tafiditra tao foana ianao no ilay faminaniana. Iresaka kely amin'ny Asomode aloha fa mamonjy anao ary efa eo. Miandry anao etsy aho. Savatsara vela. Nanaran'ny namako aho tamin'ity ady ity. Efa vita iny ny fandevenana. Na ny ray aman-dren'ny Joro ary tsy nahazo izay nitranga. Tena miala tsiny fa tsy afaka nanao ininona. Tsy afaka mamerina azy ve ianao? Tahaka ny landy. Tena tsy mety tanteraka. Na ilandy ary ohatrany efa mitady vaholana fa sarotra be. Ataovy izay mety moa e. Na mbola misy asa hafa ary ane tsy maninona e. Tsy mety ho aho. Na mifidy elany amerina ny landy na amerina ny Joro. Fa tsy izy roa. Ahoana ny safidianako amin'izany? Ny fantako aloha dia tsy maintsy matiko izany zanahary izany. Izy daholo ny anton'izao. Aza vela amin'ny folo lano no mitondra azy fa mijanona ihany ao anatin'ilay fifantohana. Tsy rarahako fa tsy maintsy resiko izany. Tadiavo izay misy amin'ny mira fa ho avy ho anazy koa. Mangala aloha aina kely dia tenena rehefa vonona ilay. Rehefa sitrana tsara koa folo lahy amin'izay. Dia andeha ady tsika. Vonina amin'izay fotoan'izay ka. Lasa aloha e. Inona izany ny ataoko izao? Ndao fa hiaraka aminao aho. Fa inona ary ty ataoko? Dia niaraka natory tamirina zany. Dia ahoana nefa rehefa miverina ny landy? Avy miverina matory. Andraso fa ho avy aho. Tsy hitako izay lazainanao Rina. Tsy misy tokony lazainao aho. Samy lehibentsika ary safiditsika iny. Izao ny miala tsiny aminao fa malemy aho noho ny fitiavako. Zany tena miala tsiny fa ohatrany hoe nanararoatra anao zany. Verivery kely fotsiny amin'izao fotoan'izao. Tsy maninona izany fa azoko. Raha miverina ny landy dia haitsika. Raha tsy miverina ny landy dia haitsika eo koa. Ataovy ohatrany hoe tsy nisy fotsiny reha. Eny ary. Fa tena menatra anao ihany ana izany ary. Andeha aloha fa mbola tokony any am-pianarana mantsy. Dana re. Mebiso ihany ana izany ary.